fanakatonana ny triple A fanararo tapahefana no nisy ny tory ny orinasa ame anara-politika no misy eto fa tsy ara-pahasalamana hoy Christian Tabera tanora CRN. Ponina eny Ambohijanaka lasa kilabao naneo ny tsy fahafaliany teny an-dalambe. Amkafalina no anolorana ny arahaba ho antsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao fotoana ny vaovao izao. Manano mbola tsara amintsika jiaby ny tenako ary manano karibo amintsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny mazatra aloha andesintsika manomboka ny vaovao ny tatitra mandidina ny antotanisa ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Nomena Andriamanamisata sy Mathieu Prince no mitatitra an'izay. Toy izao indray ny antotanisa izay voaray avy eny anivon'ny centre de commandement opérationnel Ivato androany 7 septembre 2024. Ny ampiroa indray ny isan'ireo namony ainy ka ny ray avy any Fianaratsoa, ray avy any Toliara. Tafiakatra 200 ny isan'ireo namony ainy vokatry ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Miisa 330 kosa ireo tranga vaovao androany ka ny 17 amin'ireo dia avy eto Analamanga, ny 9 avy any amin'ny faritra Bongolava, ray avy any amin'ny faritra Haute-Matsiatra, ray avy any Diana, roa avy any amin'ny faritra Sava, roa avy any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, ary roa ihany koa ny avy any amin'ny faritra Boeny. Mitotaly roa amin'ny 5,305 sy iray alina araka izany ny isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara. Ny ampy 570 kosa ireo sitrana ka tafiakatra 420 sy 400 sy iray alina nisan'izy ireo. Raika amin'ny 50 ireo marary mafy ka mbola tsabony eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Roa amin'ny 70 sy 700 nisan'ireo fitiliana vita ka nahazona ireo antotanisa ireo. 9 amin'ny 30 sy 700 ny fitiliana vita tamin'ny PCR, 3 amin'ny 30 kosa ny fitiliana vita tamin'ny Genexpert. Hiditra amin'ny vontoaty ny vaovao isika ny famotona teny Anosy androany ny tompona andraikitry ny triple A sy ny mpisolovava ny roso tamin'ny dingana ambony kokoa ny orinasa. Mirado Rabenjamina sy Andra Kotomalala no mitatitra n'izay vaovao izay. Tao anatin'ny ray volana dia tapitra nakaton'ny fanjakana avokoa orinasa triple A efatra eran'ny Madagasikara. Nametraka fitoriana teny amin'ny filakevi-panjakana androany ny orinasa. Dia ny antony zany ny tondrana ny rara ety anivon'ny Conseil d'État. Androany dia hitanay tao anatin'ny fandraisana fanapakevitra io fa dia nisy ny izay heverinay hoe fanararaotapahefana, nisy ihany koa ny tsy fanajana ny lalàna zany teo amin'ny ao anatin'ny code général des impôts. Dia izay no tondranay ny raha zany hoe nanao zay ny atao hoe recours en annulation pour excès de pouvoir an'izay fanapakevitra zay. Manana ny rariny ny orinasa nametraka iny fitoriana iny ary manantena ny ahazo rariny amin'izy ireo mantsy dia tsy narahana ireo antanatohatra rehetra ahafahana manakatona ny orinasa. Tsy fipetra ahafahana manidy orinasa ihany koa no antony nomen'ny sampandrarany etra tena fanapara-pahefana tsotra zao no misy. Dia tsy miady hevitra zay mahakasika an'ilay hoe nandohetra sa tsy nandohetra, ohatriny tokony montant le etra tsy zay ny ady hevitra ny entina taty, tsy zay zany fa ny hoe nolay satria raha jerena lay fanapakevitra zany dia misy andin-dalàna tao izay noraisindry zareo nentina nanovana an'izay fanakatonana izay. Raha jerena amin'ny Tsipri ny lalàna io dia nisy ny mise en demeure izay nataony teo anivon'ny sampandrara momba ny etra zany. Dia tao anatin'izay mise en demeure izay no nira zany hoe reto tsy tanteraka, reto tsy mahara-dalàna ny zavatra nataonareo. Dia raha andin-dalàna ny raisiny zareo zany no jerena amin'ny Tsipriany dia tia metra-panontaniana hoe tsy maintsy noraisina ve zany ilay fanapakevitra nanaovana n'ilay fanakatonany. Satria raha ohatra ka jerena amin'ny ankapobeny ny code général des impôts dia tsy voatery tsy maintsy nanao an'izay fanakatonana izay ny fanjakana. Zay zany zavatra tena tsara ho mariana zay. Faharoa manarakaraka an'izay raha ndraisana fanapakevitra hoe tsy maintsy natao ilay fanakatonana dia milaza tsara ny lalàna io fa afaka ary azo ny fanjakana natao tsara. Ny namean'ilay fetrandro 7 andro dia nandefa izy an'ilay atao hoe lettre recommandée avec accusé de réception na par fax satria zay nitakin'ilay code général des impôts zany tany amin'ny société voakasika ao anatin'ilay raharaha dia mbola tokony nanana 7 andro
ny société triple A afaka namaly sy ny régulariser an'ilay situation any tao anatin'izay fotoan'izay tsy voaja io tsy najaina zany io anin-dalàna mahakasika an'izay zavatra io zay aloha ray zany faharoa manakaraka an'izany dia niza filazana izay nalefa ny taon'ny sambatra raha momba ny hetra zany nalefa amin'ireo olona rehetra izay tokony handohetra fa nolay amena ara-pahasalamana na ny état d'urgence sanitaire dia miemitra ny fanaovana déclaration fiscale na ny fanambarana araketra dia niemitra ihany koa ny fandoavana ny hetra arak'izany ka raha resaka tsy fandoava-ketra dia heverinay fa ny société triple A dia tokony mahazo mitovy amin'ireo société rehetra eto Madagasikara zany dia tokony bénéficier an'io fanapahana izay niraisany fanjakana io ka ao anatin'izao fotoan'izao raha ohatra ka tokony hoe plan de relance économique fanampiana an'ireo société malagasy no tokony ho ataon'ny fanjakana dia ny mifanohitra an'izay mizavatra mitranga satria dia izay rahantsika malala fa niaran'izay fanakatonana izay ny société triple A ny andrasana ozy izy ianao napetraka aloha zany zay fangatahana fanafoanana zay fanapaka-hevitra izay dia ho hitantsika mitohiny satria io resaka hoe momba ny hetra ny nandoa sa tsy nandoa inona ny ataontsika hoe tota taratasy zay mbola tsy feno tao anatin'ilay izy misy adihevitra be deaibe momba an'izany amin'izao fotoan'izao fa iarahana midinika ny technicienne ao anivon'ny société triple A zany dia hita eo zany tokony atao araka ny lalàna everina fa tena antso-jainy misy raha tsy aivina dia raha naniry ny aka ny certificat d'existence ny orinasa teny amin'ny fokotany ny tompony andraikitra dia tsy nentina nome izany ny sefy fokotany baiko midina sy entitra avy amin'ny chef district ho ity chef fokotany ity io certificat d'existence io no anotaratasy takina ahafahan'ny orinasa misokatra sy miverina miodina saingy tsy mety homena ny tany fianaratsoa moa reny rahana hity reny fa dia manana certificat tsara ny orinasa saingy ny ninanakatona ihany raha ny fanazavana iresaka politika amin'izay isika ato anatin'ny fanadihadiana manaraka mitohy mandritra ny 5 andro indray ny amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara manana ny fomba fijeriny manoloana izay indrindra ny antoko politika CRN nandritra ny fandalovany teto amin'ny MBS androany horantsika ny andindininy izay vaovao izay tatery ny Miradora Benjamin sy Tahiriniana Ranarynirina enimbolana ny firetana tao anaty fiboana ny vahoaka malagasy saritsarina amehana no hita teto amin'ny firenena nandritra izay fotoan'izay raha ny zava-misy dia efa saiky mivatateraka ireo fepetra amin'ny feny amehana mahagaga nefa fa misy ireo sehatra izay tsy sokafan'ny fanjakana nefa tsy mahakasika ny vantana ny fahasalamana misy ambadika politika ve raha narahanao tsara ny tenin'ny filohan'ny repoblika omaly ariva dia efa presque zany efa mivavah daholo ihany koa zany le zavatra rehetrarehetra ny olona 50 raha efa nataon'olona 100 ny sisa tsy azo vory fa zay mbola misy fanazavana kely ihany rehefa avy eo hoe maninona ny olona 100 lasa iatsonjombe ve raha omenao any manao spectacle ny mpanakanto dia mety olona 100 ve nao andanina andro ao igny mbola kabaro lona ombrase manokana hoy izy zay amin'ny sud-est agny ka hoy izy ao hoe raha magnotany ianao zany ahoana fomba fahitany ny RMDM sy ny antokokitany CRN zay mpikambagna mavitrika amin'ny RMDM dia urgence sanitaire zany io fa urgence politique mba ahafahana mamarana ny titona ty aloha satria mbola tsy hay zay ho avy eo ahafahana zany mitemporiser ahoana gnanaovasika avitasika an'le fifidianana sénatorialy 20 zay mbola ho resasika rehefa avy eo ahoana daholo avitana an'le mikimaky zany zay ngamba gny mahafehy anazy izay zany ny anty fitondram-panjakana ty amin'izao fotoan'izao urgence politique zany io zany sisa issue na hoe lalana afahana mitazona an'le fahefana eo ampelantanana zany zay fantasika rehetrarehetra moa fa fahefana ny angavany doublon le izy ny tsikaritra ty mpanao politika ty ihany koa dia mifanipaka trany ny samy tompona ndraiky mpanjakana amin'ny fanehoan-keviny ny fanjakana indray ankehitriny no manohitra ny mpanohitra tsy le filoham-pirenena tsy mahavita azy fizy rehetrarehetra aza kinina filoham-pirenena ray ihany fa rehetrarehetra misy sy mahavita anazy agnatin'ny ty fitondram-panjakana ty samy tompona ndraikitra daholo zareo mpitondra aza mifangilika ndraikitra nareo ao ary aza ilika ty amin'ny fanoeragny le na amin'le vahoaka nomena tsiny amin'le sy faheza mitantagny amin'ny fampandrosoana ny firenena
Arainao ao arina ny vaovao ao anatin'ny fandarana dinika moa ny Antsipriana momba izay fanehoan-kevitra nentin'ny vahiny izay. Fa iresaka sosialy indray isika amin'ity fanadiadiana manaraka ity. Anidina andalambe teny amin'ny bypass nanakandalana ny mponina teny Ambohijanaka androany. Antony mitaky ny zon'izy ireo amin'ny tokony azon'ny fanampiana ho an'ny sarambabem-bahoaka izay nampanantenan'ny mpitondra izy ireo. Ravirazafy Mahenina no teny antoerana mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Mandohalika ny ranombary fidinana andalambe sisa no hitan'ireo vahoaka sahirana ho vahaolana mba hienoa ny fanjakana azy. Aiza ny tosika fameno anjaranay jereo ny komina Ambohijanaka noho ny izay vahoaka mijaly. Ireo no sombony tamin'ny sora-baventy no lanjain'ny mponina ny hono ny fahatezerany. Voasakana ny arabe na ny mandrosina miverina nandrehetra kodiarana ny vahoaka ary tsy niala teo raha tsy tonga ny mpitandro filaminana. Eto amin'ity komina Ambohijanaka aty dia mbola tsy nahazo ireo zavatra le lazaina reo. Efa nisy maramaro izy ireo. Nefa misy komina maramaro izay efa intelo misitsaka izany. Toy ny etsy Andoranfotsy, toy ny etsy Karobato, Alasoro. Kanefa n'izay eto amin'ny komina Ambohijanaka izay efa nilan'ireo tsy mbola nahazo. Na dia vary kely ara tsy nahazo tamin'ireo tosika ireo. Ao kare mba tsy asiana resaka politika ty zavatra ity. Ka mba omena izay tokony anjarana rehetra amin'ny komina Ambohijanaka. Tahaka ny nahazahoan'ireo ny vahoaka sasatra tsy izay vahoaka manao ny adidy, manao ny zavatra izay takin'ny fitondram-panjakana rehetra. Kanefa rehefa tonga ny asa sosialy dia tsy mahazo zay. Mahita zahay any amin'ny faritra maromaro Raigony, Varahetsy, zavatra maro nizaraina hatramin'ny karoty siovy rehefa nahita zahay fa nizaraina karoty siovy legioma zany ny vahoaka maro. Zahay nefa hatramin'ny sin'ny fihoboana 5 volana sy tapany zao mbola tsy nisy tamin'ity faritra Merimanjaka sy Dorodozo ity komina Ambohijanaka. Ka mangataka izahay zany mba moakana sosialim-bahoaka amin'ny Mangarahara. Manontany lehibe pokotaninay zay dia manonteny lehibe pokotany fa hoe mandehana makany amin'izay andehananareo fa tsisy omeko anareo. Tonga ndray zay any amin'ny komina dia mandehana any Amananina fa tsisy omena anareo. Ny zanakay zao hiditra hianatra amin'ny Analy ny droit. Ny 3 volana farany nijanona mpianatra tsy maintsy asain'ny directrice aloha. Mba antitra daholo ny aty fa tsisy mpanan-karena zany. Fokontany Dorodozo dia fokontany Merimanjaka dia mora rano. Zay mbola tsy nahazo mihitsy nefa ny etsy ampiteto zao tamin'iny lolo vary be daholo. Zay dia midonaka hoe ahoana ary tsiketo tsy mahazo. Fa ny tena fahatsapako mahazo etsy Fary dia mena varatra ny zareo. Mahazo ny any Alasora dia metsina nanao tena hoe andalovana foana Ambohijanaka. Fa hoe zahay hoe zanak'Ikalafa sa zahay hoe tsy malagasy. Kanefa raha hoe ny tarehimarika ny vola sy nina rehetrarehetra tonontonona teo tafiditra ao anatin'ny tokony azo zahay fa manino izay no atao akilaba ohatran'izao. Soratana tariham-pokotany zao hatramin'ny 2020 ireo vahoaka rehetra manandona Dorodozo Merimanjaka mampitadidy daholo any amin'ny komina tompoko. Tena tambavoatra daholo mipetraka ety amin'ity tanàna ity. Fa tsisy olona mpanan-karena ety ary zay nandritran'izay fiboahany izay dia tsy nisy Iverenantsika ny tontolon'ny politika ny fampitona teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ireo mpikambana eo anivon'ny anteny mieran-doholona androany maraina. Ny antony izay dia nazavain'izy ireo tao anatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tao aorian'ny tafa ny fanaovany tamin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny HCC. Germain Omenjanahary sy Toky Ramarilano mitatitra n'izay vaovao izay. Tamin'ny 1 sy sasany maraina no nigadona teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Ireto solotena ny loholon'ny Madagasikara ireto. Miariary loatra ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra ka antony mahatonga azy ireo ametraka izao fitoriana izao. Fitoriana mahakasika ny fandaniana antery ilay volavolan-dalàna aotraotra ray tsipika 24 no votoatiny. Didy tsy azo valozana tokoa no avoaka ny HCC saingy mila aseho vahoaka fa tany misy lalàna eto Madagasikara. Commission mixte paritaire le izy fanapahan-kevitra miaraka. Mbola tsy vita akory ny fitanana soratra na ny PV izay nanatanterahana an'io asan'io vaomera io. Dia efa hitantsika fa efa nisy taratasy nataony Andriamatoa Premier Ministre nanome fahefana ny anteny mera-pirenena hanapa-kevitra farana. Ary tiana ihany koa ny manamarika fa misy rindran-damina ary principe parlementaire zany ma bicaméral
an'io institution anankiroa io dia tsy maintsy misy soni fanamariana sy fanamarinana ataony président ny institution anankiroa ambaranay tompokoa fa tsy nanaraka an'izany iny taratasy iny na ny fanapahan-kevitra ka izay no mahatonga anay valalanina hoe sur quelle base no nandraisana fanapahan-kevitra na ny teny amin'ny gouvernement izany a na ny tety amin'ny ACC. Ny mpitondra no fitaratra ho an'ny vahoaka fampianarana tsy fanaran-dalàna ho an'ny vahoaka arak'izany izao ataony ny fanjakana izao. Raha ny fitondram-panjakana moa raha tsika mpitondra ny tsy manara-dalàna dia ho aizy ireo vahoaka ireo ka izany no hanamarinanay a sy ahasehonay mijoro satria izany no maha solo-tena ny vahoaka anay amin'ny maha collectivité territoriale décentralisée a izay piahiny vahoaka ny fotony mivantana dia mahatsapy izahay a fa voahitsakitsaky ny lalàna ka ahasehontsika izany ary manao fitonakoloso zahay mba hiverenantsika amin'izany fanaran-dalàna izany. Fa androany hariva teo dia nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony teo anivon'ny anteny mirandoolona ny resahana indrindra ny momba ny fanapahan-kevitra noraisina mahakasika ny anteny mirandoolona. Germaine Menjanary hatrany no mitatitra ny fanadiadiana eo amin'ny sary ny Andry Rakotomalala. Nanamafy ny filohan'ny Repoblika omaly fa tsy maintsy irosona ny fanenana ny isan'ireo loholona ho 20. Ny loholona izay manana andraikitra goavana eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana amin'ny fanaraha-maso ny asa tokony atao eny efotony. Raha io isa io anefa dia ahina ny tsy isian'ny loholona any amin'ny faritra sasany eto amin'ny firenena. Ny Sénat no miaha an'ireo collectivité territoriale décentralisée fantatsika fa 20 no faritra ary voalohan'ny pirenena zao nilaza hoe ho ampitomboana tontolo 20 ka raha ohatra ataontsika ty 20 ty izy dia hoy izy aho hoe mifanohatra amin'ny eritreritry président république hoe anao décentralisation effective izy ohatra mahatsiatra azafady faritra amin'ny fianarantsoa tiako teneniny mana faritra 5 fianaratsoa ohatra mahatsiatra Amoromania Iorombe vadivavy sy fitovinany ary Atsimatsinana ka amin'ny 20 mantsy dia 20 no fidiana enina ny teren'ny président roesaka mifaritany dia izy amin'ny 10 zany tsy azo sénateur. Nilaza ny fitondram-panjakana fa ny volana desambra ho avy izao no irosona ny fifidianana ireo loholona. Atreto anefa mbola maro ireo toerana tsy manana ben'ny tanàna sy olom-boafidy maro toerana noho ny doublon sy ny savorovoro tamin'ny lisam-pifidianana farany teo. Na izy tsy mahay lalàna na izy dia aminao resaka kabary tsy valiana resaka politika any ambadika any fotsiny fa tsy midongy an'izany sénateur fa fantena mipetraka dia hoe vonona ve amin'ny lafiny lalàna hanao an'izany fifidianana zany tsika ny commune ny région ary ny faritany reo natao hoe anatin'ny décentralisation ireo zany natao hoe grands électeurs ireo tokony fidy any sénateur hatramin'izao mimera mbola misy miraraka mbola tsy voafidy fa nisy volany mbola tsy mivoaka ny didiny ery amin'ny conseil d'état mbola tsy feno raha zay faharoa ny chef de région mbola tsisy fividiana chef de région faritany moa dia efa tsy teneniko tsony dia inona zany ny lalàna anaovana an'izay fifidianana izay izy any fidian'ireo sénateur areo. Eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana dia nitondra fanazavana bebe kokoa mahakasika ny dingana tokony hatao ho fanoloana ny laharana fiara vahiny. Androany ny tompona andraikitra eny anivon'ny fitsarana fiarakodia teny Alasora. Ravo Razafy Mahenina sy Manora Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay. Fiara fito amin'ny 20 androany no tonga teto Alasora nikarakara ireo atotan-taratasy an'olona larana fiara ho malagasy. Ireo fiara manana larana vahiny sy ny WWT no voakasika amin'izany manana hatramin'ny 20 septambra izao ny rehetra namboarina ireo atotan-taratasy manodina 725 ariary hatramin'ny 724 alina sy 3 hetsy ariary eo moa ny volaloha amin'ny fitsirian'ny fiara mialohany andefasina ireo atotan-taratasy eny avaritany. Satria ireny fiara ireny dia ampiasain'ny olona hoentina anaovana ratsy ka sarotra ny fanaraha-maso azy ireny. Ny fiara zay manana
laharana avy any ivelany dia araky ny lalàna iray volana ihany no azo hitondran'izy ireny alohany azahoany laharana malagasy. Ny laharana www zay ny tômôbila niditra ta garage teny amin'ny concessionnaire ihany no afaka mampiasa izy ireny ary 5 andro no faharetany zay hitondranan'izany mba ahafahana mahazo ny laharana malagasy. Ny fiara bonne occasion zay hitantsika mivezivezy eto dia maro ny mbola mampiasa azy ireny araka ny voalaza teo fa misy fiantraikany izany amin'ny volam-panjakana. Misy ireo dingana tsy maintsy lalovana avy tany izany manomboka any amin'ny fahatongavana eny amin'ny Seranatsambo hatramin'ny fotoana azo laharana vaovao eny amin'ny faritany. Ny réception technique dia tao eo anivony ivotoerana rehetra manerana ny nosy izay eo ambany fehin'ny direction générale en sécurité routière. Vita zay dia mandeha any amin'ny centre matriculateur any amin'ny faritany zany, izay ny fahafantarantsika anazy, maka ny laharana gasy. Zany hoe ny tômôbila kely tenenina eto dia ny latsaky ny 3 tonnes 5. Iny tonga dia mivoaka ny poro iny manao ny zay zavatra ataony amin'ny poro dia mamonjy ny ivotoerana misahana ny fandraisana ara teknika zany. Dia raha mihoatra ny 3 tonnes sy sasany indray ny lanjany dia mbola manao ny atao hoe constatation avant dédouanement aloha, dia makany amin'ny ministère-ny fitaterana izay taratasy zay, misy taratasy atao dia mivaly avy any iny hoe afaka miditra eto Madagasikara na tsy afaka ilay tômôbila izay vao miroso amin'ny dédouanement zany. Ohatra hoe tanisany tômôbila kely tsika dia misy fangatahana aloha voalohany any makariny amin'ny ivotoerana misahana ny réception technique manerana ny nosy dia ny carte grise avy any ivelany zany. Raha ohatra moa ka tômôbila vaovao izy dia ny facture avidianana azy tany ivelany. Dia manaraka an'izay ny DAU dia ny quittance nandoavana vola tany amin'ny douane, dia ny connaissement ilay tondrany sambo azy avy any ivelany zany dia miaraka ny atao hoe SGS zay rapportna SGS. Miditra mbalaponjana Fourrière Vetrano manomboka ny 12 septembre izao ireo fiara rehetra mbola manana laharana vahiny na ihany koa laharana WWT. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa dia misy ny hetsika maimaim-poana ho fanampianan'ireo mpiadina ao anatin'ny commune Alasora hiatrika ny fanadinana BEPC nanomboka androany izy ity ary toy mandritra ny tapabolana ary anasana n'ireo mpianatra rehetra izay linany amin'izany ao anatin'ny commune Alasora. Tena toerana izay nanao fanadihadiana manodidina an'izay hoarahantsika eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Manodidina ny 700 ireo mpiadina izay ahazo tombony amin'ny fampianarana maimaim-poana karakarain'ny mpampianatra eo anivon'ny CEG Alasora mandritra ny tapabolana. Mpianatra avy amin'ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina ireo. Ho fanampiana amin'ny fanomanana ny ankizy hiatrika fanadinana no tanjona amin'izao hetsika izao. Commune niarana amin'ny CEG nangataka fermesa amin'ny CEG zany dia tsy hitazina ratsy azy dia nekena. Sady koa zany efa vonona hoe ampiakatra amin'ny mpianatra dia hoe inona moa zany fa tombontsoa ho an'ny commune Ray Manontolo izy dia ndao fa atao ilay izy zany isan'andro latsinainy hatramin'ny zoma. Androany efa nisy mpianatra efa tena nianatra mihitsy zany. Resaka fanajana ao amin'ilay fidiovana sy ny anona dia efa nandray anjara ny commune zany misy gel vao miditra amin'ny vavahady mampiasa ny dolo ny mpianatra ka sibosy ny anona moa zany mandeha foana ny anona ny elanelana ao anatin'ny salle vao fetra tsara mihitsy le ray metatra. Mpampianatra 20 eo izay mpiasa mpanjakana avokoa no miara-misalaha amin'ny fanomezana izao kory maimaim-poana izao. Hita taratra tokoa manko ny fiaton'ny fampianarana nandritra izay fotoana ela vokatry ny fihibohana izay hoy ireo mpanabe. Efa nivonona tamin'izany izy ireo. Le nivoan'le mpianatra hiatrika fanadinana amin'izao zany dia somary faible ihany satria le iara-mahita le atao amin'le confinement iny. Fa miezaka zany zay amin'ity cours ity ezaka ny hanao révision générale dia récapitulation ny lesona sy point essentiel indrindra zany menandry zareo.
Ie amin'ny français zao eo amin'le expression écrite mila tsindrina tsara satria io ny tsy de hain'ny ankizy tsara dia io zany ny raha amiko dia io ny tena mafisiko tsara amin'ity herinandro ity. Le izy aloha amin'le izy efa mihoatra noho ny grande vacance ary dia hita hoe misy zavatra adinondry zareo ihany. Le tsy miankina aloha nahazo tombony kely satria zay tsinona le sekolim-panjakana dia ny fikarakaran'le CPE teo zao herinandro zay tsy nianatra dia nefa ry zareo any ambadika any mianatra. Za aloha prof na SVT dia ny amafisiko kely le zavatra niseho teto amintsika zao le aretina hoe coronavirus dia ao amin'ny microbiologie zany zao no manindrinindry kely varaventy. Dia akoatran'izay moa tsy maintsy andalovana daholo moa sujet nataonay tonga dia mirécapitule an'le programme ray manontolo dia tsy maintsy misy voaresaka foana zany isaky ny titre le chapitre ao amin'ny leçon programme. Efa zato latsaka kely aloha no tonga androany hoy ny tompon'andraikitra satria mbola nisy ny fandaminana natao. Efitrano 7-20 no andraisana ireo mpianatra manomana fanadinana BEPC ireo izay ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ho fisorohana ny fianaky ny valanaretina coronavirus. Lafim-baovao hafa indray anisan'ny tsy ahitana mpizahatany firy intsony amin'izao na sy ny mpiala sasatra ihany koa ireo toerana izay be mpitsidika teo aloha teto Madagasikara. Anisan'izany ny ao amin'ny village touristique izay toerana iray anisan'ny mahasarika olona any Mahajanga any. Inona no antony? Ato anatin'ity fanadihadiana ity no mamaly an'izay araka ny vaovao nampitainy Sam Razafimamonjy niarahany Salah tamin'ny Mathieu Princy. Anisan'ny toerana mitarika mpizahatany betsaka indrindra eto Mahajanga ny village touristique. Ao anatin'ny amin'ny ara-pahasalamana izao nefa dia tsy misy mpitsidika na ndray azy. Etsy andany ny fisian'ity tio ngeza be ity izay tsy fantatra na inona no avoakan'izany tio izany. Araka ny volazan'ireo manodidina izay tsy nentina kana feo sy ny sary mana izy ireo misedra ny fitadiavana satria amin'ity ranomasina ity izy ireo no makatrondro ivelomana isan'andro. Etsy andany nefa dia mana ihany koa izy ireo misetry ny fizahantany satria ny mpizahantany izay mitsidika n'ity village touristique ity no ivelomana izy ireo raha mivarotra amin'iny morotsiraky n'ity village touristique ity. Lava mifampitohy araka izany ity jio ity izay tsy fantatra moa na avy aiza. Manaitra araka izany sain'ny tompon'andraikitra izy ireo mba hijery akaiky makasika n'ity zavatra ity. Iny ihany koa ny idirantsika eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena mbola mitohy ny hetsika izay ataon'ireo mponina tsy mankasitraka ny valin'ny fifidianana izay notanterahana tany Bielorussia. Nomena Andriamana Misata no mitatitra n'izay vaovao izay niaraka tamin'ny Mathieu Princy. Tsy matahotra amin'ny fampitahorana tao ampitandro ny filaminana ireo mponina ao Bielorussia. Vahoaka maherin'ny ray alina indray no nidina an-dalambe naneo ny tsy fankasitrahany amin'ny valim-pifidianana izay nahalany an'i Alexandre Lukashenko. Filoham-pirenena izay efa nitondra nandritry ny 20 taona ka mbola nandresy indray tamin'ny fifidianana farany teo. Ny 900 taona ny vato moa dia azon'ity filoham-pirenena ity avokoa. Tsy neken'ny mponina ao Bielorussia sy ny mpifanandrina taminy Svetlana Tsikhanovskaya efa izany. Efa hatramin'ny volana aogositra ireo mponina no nitokana ka mbola mitohy hatramin'izao. Mitombo isan'andro ny isan'ireo mpitokana. Omaly alahady nisy indray ny fifandonana teo amin'ireo mpitokana sy ny mpitandro ny filaminana. Mpanao fihetsiketsehana miisa 500 no voasambotra ny mpitandro ny filaminana tamin'izany. Manameloka ity fihetsiketsehana ity ihany koa ny fitondram-panjakana Rosianina. Ny filoha Rosianina Vladimir Poutine dia efa nampanantena fa handefa miaramila raha mivadika ho marevaka vaika ny fifandonana ao Bielorussia. Izay ihany koa no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ity alatsinainy ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka indray. Samy tsara tompoky lahy sy tompoky vavy.